fa ity firenena ty raha oharina amin'ny repoblika voalohany sy ny repoblika fahaefatra tsy mbola latsaka ambany ohatr'izao Madagasikara. Mbola afaka milatsaka ambanin'izao ve i Madagasikara? Hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena fahiny, ny Général Désiré Ramakavelo. Fotoana izao andraisan'ny malagasy andraikitra amin'ny maha olom-pirenena, hoy izy. Io fifidianana io no ahafahanao manova na mijanona amin'izao. Tiana io fa Madagasikara dia fatary fa ao anatin'ny fijaliana sororositra ohatra ianao amin'izao fotoana izao, aza misafidy an'izany intsony. Raha safidinao ny mbola hijaly dia safidinao izay zavatra. Tsisy hifanomezitra iny rehefa lafy mihitsy safidy. Tambazana akory ianao hoe amena vola, amena koveta, amena so, amena zao dia iny fa hoe tsy mampaninona nampolitoy 5 taona manaraka indray ny fijaliako. Miaina anaty tahotra sy oriory ianao amin'izao fotoana izao. Ka raha tianao hiova i Madagasikara dia aza mifidy an'izany intsony. Izay no hevitro, hoy Général Ramakavelo. Fa tena mitondra ny feon'ny vahoaka ve, hitondra ny feon'ny vahoaka ve ireo olona hilatsaka solombavam-bahoaka ireo, sady olona anangan-tanana fotsiny ary anaiky lembenina arak'izay bakomidina. Miverina miaraka daholo ireny syndicat amin'ny Raimea anao ny carnaval lehibe ampisehoana hoe misy zany mpiasa eto Madagasikara zany. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola miaina sakatsakana na ny sendikaly na ny mpiasa. Nifantoka tamin'ny fampahafantarana ireo fikambanan'ny sendikaly ny asa misy sy ny zony mpiasa ny varavarana misokatra ho an'ny daholobe no tanterahana etsy Antaninarenina androany izay tafiditra sahady ao anatin'ny hetsika fanamariana ny fetin'ny asa. Zany hoe asongadinay misy kokoa zany ny tena andraikitry ny syndicat amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Rehefa tsy mametraka ny toerany syndicat tsika dia le asantsika mihitsy zany tsy asantsika toerany. Fiskafana varavarana ohatsa dia ahafahantsika malala bebe kokoa ao anatin'izay hoe aiza ny zoantsika. Raha ataony atotanisitsika mpiasa efa anatin'ny syndicat eto Madagasikara mbola mety manodidididina ny 10 na latsaka izany akory azy. Mitohy ny tolona ataon'ny syndicat eto Madagasikara ary anisan'ny nangatahiny ireo amin'ny fanjakana ny ijerena manokana ny resaka karama farany ambany izay lasa mametraka olana raha ny fanazavana. Jerentsika ny resaka hoe karama io efa irahantsika malaly io hoe vary masaka le karama mbola tsy mandrairay $2 isan'andro ihany mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Dia jereo situation antsika eto Madagasikara hoe rehefa avela amin'ny teny malalaka ve ny syndicat dia atraiza, fa rehefa tsy avela amin'ny teny malalaka dia mbola aiza zao mahakasika ny mpiasa. Hatreto dia fanenjena no ataon'ny mpitarika syndikaly, fanenjena no ataon'ny mpiasany anaty torinasa ka izay mahatonga anay manentana hoe ianao izay mijery io mihitsy ny tena ilaina ampahomby amin'ny tolona matitolona syndikalista eto Madagasikara. Satria izay no mahatonga ny ranana syndikaly milaza hoe lasa mahafaty miasa amin'izao fotoana izao mila mandinika amin'ny fanjakana zany. Fa zany rehetra zany mila antsika mpiasa aloha tonga marobe amin'ny 1er mai zay vao matanjaka tsara tsika ahafahantsika manao an'izany fitakiana rehetrarehetra zany. No mariana androany tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina moa ny andro iraisam-pirenena momba ny asa. Ny 120,000 ny malagasy na olona miisa 3.3 tapitrisa no manana anton'asa mazava sy mandray karama eto Madagasikara raha ny tarehimarika tamin'ny taona 2024 no raisina. Fanambarana mahakasika ny raha candidat député ao Avangaindrano Andriamatoa Mahavitara Sylvestre. Nanao fanambarana sy mitaky famoahana tsy misy fepetra an'Andriamatoa Mahavitara Sylvestre na Tara izay kandidat ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distriktin'ny Vangaindrano ireo andian'olona milaza ho solon-tena nantesaka eto Antananarivo sy ny lonaky avy eo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Sapa fa misy ny fitombolana amin'ny firenena Madagasikara ty. Ny tena mahagaga anay dia sy azo vangila ena amin'ny fonja isony io zanakinay io. Ohatrany hoe namon'olo sanatria. Sapa nefa fa misy resaka ambadika politika sy feno hosopotaky ny raha anenjena ny zanakay. Raha tsy aivina dia nadoboky ny paky eny an-tanimora taorian'ny fanadiadiana natao taminy ny fahavalo ny volana aprily teo ity PRMP teo aloha tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana ity. Ka noho zany mangataka aminao zahay
ny amin'ny fizerenao manokana famoana ny zanakay mahavita raha Sylvestre zay candidat député ao Vangaindrano mba hamoana azy ivoaka ny fonja toko saotra besaka